tonga ary ty ilay fotoana e manolotra ny ara-baombam-piraretso ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana any aty aminay ho antsika vo izao vo manaraka izany fandarana izany dia ampahafantarina antsika fa ny fandarana any aty aminay dia fandarana iray mampafantatra tanàna iray ko dia araka ny nampanantenana antsika dia hitsidika izany ambolo tarakely izany tsika ho amin'ity anio ity ko manasa antsika rehetra ary tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Commune ambanivohitra iray ao amin'ny district Anakazobe ity antsoina hoe ambolo tarakely ity 12 kilometatra miala eo Akazobe no mivily ary manohy lalatany 15 kilometatra dia tonga eto ambolo tarakely. Misy mponina 2,3 leo ao anatin'ny fokotany 5 izay ahitana ny ambolo tarakely, Anosikely, Ankorohoro, Mahardaza, Manerinerina. Misy ny faritra Voajanahary antsoina hoe Ambohitantely izay ahitana ala ary Akavitsiny no ahitana izany eto afovoantany. Ity ihany koa no fanaovan'ny miaramila ny sarinady sy ny fanazaranteny. Raha ny nahafantarana azy hatramin'izay dia tanànan-jakan'ny Dahalo ambolo tarakely ny volana Jolay 2024 tokoa mantsy ny tena fantatra izany satria nahafatesana mpianakavy miisa 230 noho ny fandorana trano ary ny ela erak'izao tontolo izao. Teo ihany koa ny resaka fakana keriny. Ankehitriny milamina ny commune ambolo tarakely. Raha miresaka manokana n'ambolo tarakely moa tsika izay ao anaty commune ao anatin'ny district Anakazobe taloha marina ataontsika hoe tamin'ny taona 2023 nisy marina ny trangana Akidina Pigna tamin'ny faritra misy ny ambolo tarakely faritra hoe aho fa za tsy milaza ny renivohitr'ny commune mandroso marina io tanàna io ary ny gendarmerie miara-manantoka amin'ny ataontsika hoe ny district Anakazobe sy zareo mitafika malagasy dia nandray fepetra amin'ny fampandriana fahalemana ny district ny ao Akazobe ao anatin'izany ny commune ambolo tarakely izay hitantsika tsara amin'izao nareo moa tany milamina tsy nisy tsony ny ataontsika hoe trangana fakanan-kerina izay milamina izy hatreto arak'izay fepetra fanondraisin'ny manam-pahefana civil zay sy ny manam-pahefana sasany indrindra moa fa ny mpitandro filaminana ny gendarmerie sy ny TAF manam-pianay koa ny polisy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafin'ny tantara tsy teto ny tena ambolo tarakely fa anarana tambary zany ambolo tarakely zany. Tonga le hoe ambolo tarakely taloha zany izy ty Mahabibaka ianaran'ny tanàna teto aloha tamin'ny Kazabenay ray aman-drenina be teto ambolo tarakely ty. Fanina patatery iny izy dia naova hoe ambolo tarakely. Fa zao moa dia fa hoe ambolo tarakely foana hatramin'izao tsika miteniteny zao any amin'ny commune any amin'ny Fivorona any Antananarivo. Mahabibaka zany no tena hoe anarana Kazabe nyity tanàna ity vohitra ity. Zany hoe nahatonga an'ilay volotary io zany tambary taroa tataroa tao zany hoe ambolo tara tia Mahabibaka. Dia zakan'le lolo satary ty tanàna ty dia masarika avany hoe ambolo tara. Talohan'ny taona 2024 mila mandeha tongotra andro maro mponina avy eo ambolo tarakely raha hiazo Anakazobe. Ireny fiara be mpanangim-bokatra ireny ihany ny tonga tany atoerana ary mbola sahirana azy. Ankehitriny na dia tsy vita tanteraka aza ny lalana dia efa azo ifamezivezen'ny fiara ka efa misy ny taxi brosy mampitohy an'ambolo tarakely sy Ankazobe isan'andro. Ny zavatra tsikaritro moa tamin'ny fampandrosoana ny zavatra misy izay teto moa zany taloha fa elaela afa hoe tao anatin'ny 5 taona lasa tany
dia tao any hoe fivezivezena aloha zany hoe amolon-tarakely Akazobe dia tena fijaliana ny zavatra hoe inaina vahoaka satria mandeha tongotra, mandeha amin'ny alina raha montsena dia miala fotoana indraindray hoe miala amin'ny 2 alina izay voatokany Akazobe mandritra mandeha mandritra ny adiny 8 dia fijaliana songeverina tao am-pelantanan'izany. Amin'izao fotoana izao koa nefa tato anatin'ny 5 taona izay niainga hoe nijoroany ny fitondrana no ohatra hoe Andriamatoa ben'ny tanàna izay antsoina hoe Patrika zany dia mba nisy ny zavatra hoe fanavaozana sy fandaminana ary fikarakarana dia nisy kosa moa zany hoe fitantanana no entiny ary fitadiavana ny karohany dia niankina tamin'ireo sinoa izay atao hoe mpandraharaha asa fitadiavana reny ankibon'ny tany dia niara-ny entana izy ireo sinoa ireo dia nahatateraka ny lalana izay atao hoe mizotra mankaty amin'ny commune Ambolitarakely dia mba nisy zany ny fiara izay atao hoe afaka hivezivezena dia amin'izao fotoana andro izao zany dia efa afaka mivezivezy mandeha isan'andro na te handeha maraina dia miverina hariva dia izay zany ny zavatra hita sy mandroso ato amin'ny faritra Ambolitarakely amin'izao vanim-potoana izao. Manamafy zany fampandrosoana zany ihany koa ireo mpandraharaha mpitrandraka vato satria raha tany amin'ny taona 2024 tany dia mbola trano 2 sy 3 ny tafotolona. Ankehitriny anefa dia efa raha mahita ny fandrosoan'ny tanàna. 2024 izay tonga teto nitongavana teto ma zany raha ny arikim-boly tany tamin'izany fotoana tamin'ny 2019 zany ny raha ny alehany bakany Akazobe mandeha ty zany tamin'izany fotoana miaraka moto zahay, raha tsy mahita moto zahay, tsy mahazaka moto dia mandeha tongotra tamin'ny fotoana an'izay fotoana ka dia somary lafolafo zany sarandalana tamin'ny fotoana an'izay ary fandehanana tongotra koa zavatra mpanahirana ka tamin'ny 2019 zay zavatra zay. Tamin'ny 2020 dia nisy an'ireny reny sinoa nanamboatra lalana avy an-tany Akazobe mateka Ambolitarakely ka dia somary efa nihena zany le sarany fandehanana ary zay koa zany efa tsy nandeha tongotra koa tamin'ny fotoana an'izay dia efa nandeha fiarana dia taty nihena an'le fandaniana ary vetivety kely dia tonga ny fandrosoana ma tamin'ny fotoana an'izany dia somary nampanahirana ihany tonga teto zay tamin'ny fotoana 2019 zay mbala trano anankiroa na trano anankitelo farafaran'izay maro angamba nisy an'ireto fanitso reto taty amin'ny commune Ambolitarakely dia fandroborobo ma ny renkibon-tany dia niasa daholo ny vahoaka ka dia nahazo vola nisy ny fivoarana samby nagnano trano fanitso aby samby nivoatra isan-tokantrano ny olona tsirairay avy. Volovary, tsaramaso, voanjo, mangahazo ary fiompiana omby ny tena fiveloman'ny ao anatin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia isan'ireo nisitraka ny tohadraona ampandrosoana ny faritra ny commune Ambolitarakely. Tanimbary maherin'ny 500 hektara no tondrahan'ity tohodrano ity izay ahitana lakan-drano mirefy 5 kilometatra. Efa vita ny fandraisana ara-teknika ary miandry ny fitokanana azy. Ny barazy dia eto amin'ny renirano Nandohambato mivarina makany Betsiboka moa izy ity ito ny barazy dia misy lakan-drano amin'ny refy 5 kilometatra manondraka velara-tany eo amin'ny 500 hektara eo zany no tondrahany. Ny nanao ny famatsiana arabola moa zany dia ny PNUD avy amin'ny portail 3 ary ny nanao fiaraha-miasa dia ny faritra Nalamanga sy ny commune. Zany aloha zany voalohany ben'ny tanàna manko ohatran'ny mitantana tokantrano ihany izy io dia raha te azo fampandrosoana dia tsy maintsy mikaroka any amin'ny fomba rehetrarehetra any ambony ihany dia mety nahalianan'izy ireo ngamba ny etaetanay sy mifangatana izay nataonay ngambany izay isaorana ny mpamatsy vola isaorana amin'ny PNUD indrindra fa ny faritra Nalamanga izay nijery manokana anay ngambany tao anatin'izay famatsiana ny tetika asa tahaka satria dia tsindriko hoe zahay rery zany nahazo an'izao tetika asa zao ty amin'ny district an'Akazobe amin'ny commune 5 ny tombontsoa azonay amin'ny barazy zany tompo dia zavatra marobe satria io barazy io dia mahazo tany hatrany amin'ny tamboly. Mitombo zany mivokatra ara-pambolena volovary, tsaramaso, voanjo, maro samihafa rehetrarehetra manontolo dia tena tombontsoa lehibe ho anay mihitsy zany no hoe fahavitany barazy. Ankizy sy tanora no akamaroan'ny mponina ao amin'ny commune Ambolitarakely. Noho ny velaran-tany sy ny alavira toerana, sarotra ny fampianarana ho an'ny ankizy. Manampitrotraka ihany koa
ny fotodrafitrasa izay tsy zarizary ity no EPP eto Ampanobe zara raha azo isitrihany tsy mahazaka ireo mpianatra nefa fa ampin'ity toerana zara raha misy rindrina ity. Ny efitra sasany aza moa tsy misy rindrina mihitsy. EPP Ampanobe taloha zany raha ny tena marina dia zavatra vita tany tamin'ny tany fa tsy vita ohatra n'izao manara-penitra zao. Jaly tanteraka satria eo aloha mile mitete isan-karazany dia eo anatin'ny sekoly ihany koa zany tsy lavorary dia ny afy tamin'ny faratsiny mihitsy aloha dia zao vao nangataka zao. Rehefa nangataka moa dia nahazo. Zavatra misy moa zany dia isaoranareo mijery fotony ety dia fianarana tao moa zao hitantsika zao no atao hoe fa ratsiny rehefa teo aloha dia voalohany ihany koa manamafy atendray aman-dreny teo moa zany hoe makasitraka makatela fitondram-panjakana ny tompona ndraikitra sy mivahoaka eto anivon'ny Ampanobe commune Ambolitarakely fa atao hoe na dia anaty bozaka raha moa zany izay dia atao hoe manatoto sary mijery foto mihitsy izy noho ny atao hoe zavatra misy dia tena mba zay moa zany tsy afaka ifampiresaka fa mba ataovy tonga azy azy fisaorana zay hoe makasitraka hono hoe ozy vahoakana Ampanobe fa tena zava-dehibe ihany atao fijerevan'ny fitondram-panjakana fotony eto toerana eto. Io moa zany zao ny fahatadiavako an'io zany zao fahatadiavako anazy voalohany tamin'ny 2 arivo zany zao fahatadiavako azy voalohany taona 2 arivo teo amin'ny taona 2 arivo mbola tsy nisy fa sao zany vao misy an'io manara-piandrasana tao am-panjakana eo. Commune mivoatra Ambolitarakely mitady amin'ny mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka ny ben'ny tanàna anampian'ireo mpianatra. Commune iray any Frantsa nifandray tamin'ny commune Ambolitarakely izay misy ny fikambanana OIO allons à l'école. Mpiara-miombonantoka lehibe eo amin'ny commune ihany koa ny fikambanana AFF Tariny Haingo Ravatomanga. Eo ihany koa ny fondation Sodiat izay nanampy betsaka amin'ny efampitaovana sy ny fitateran'ireo entana. Misy ny fanomezana fitaovana ho an'ireo mpianatra sy ny fampiofanana ireo mpampianatra. Zao dia matsapa ny tena mahabe ny tanàna hoe misy ny fandrosoana fivoarana zany ary ohatra ataontsika hoe ampilarina amin'ny commune 10,000 hafa milarina ato amin'ny district Ankasibe. Ohatra amin'izany raha isika manokana antsika niaraka andeha tamin'iny lalan-tany iny izay nandeha tongotra adiny 12 ora ny olona tatana kely na lehibe na marary na salama. Ankehitriny no fahavitany ny lalana iny tamin'ny taona 2024 dia mandeha fiara adiny 2 monja ny olona dia efa any Ankasibe. Isan'izany taloha ireo mandeha miantsena ny olona ny alahady miala eto Ambolitarakely atalata vatavaverina eto. Zao ny olona mandeha miantsena miala ny alatsinainy maraina very ny alatsinainy tolakandro. Efa fampandrosoana zany. Hitantsika koren'ny hoe zay reto anatin'ny district Ankasibe manara-penitra anankiroa izay isaorana fitondram-panjakana moa zany. Efa misy koa ny tsena ankehitriny fandriampahalemana moa izay isaorana ny mpitandro filaminana fa tena hoe lamina aloha zay raha mety amin'ny commune hafa. Anisan'izany ny fizarana ny lampadaire fametrana lampadaire eo ny jiro isa-tokantrano 10,000 isany zarainay ary indrindra anaty izay fampandrosoana zay dia tsy misy fampandrosoana vanina moa zany raha tsy misy nentiny hoe fanabeazana. Ny commune Ambolitarakely dia isan'ny commune kely indrindra tanatin'ny district Ankasibe ngambany fa ngeza kosa izy ankehitriny satria ny commune Ambolitarakely dia manana fiara-miasa eo ny fitondram-panjakana. Eo koa ny fikambanana toy ny anisan'ny manohana ny mafy ny AFF andro fototry ny fampandrosoana. Manisan'ny manohana anay koa ny fondation Sodiat dia anisan'ny manohana anay zany eo amin'ny raisam-pirenena ny commune ny Roquebrune any Côte d'Azur moa zany amin'ny département tany Vary any Frantsa zay misy ny fikambanana moa zany naorinay sy Andriamatoa Pascal. On a été vraiment très surpris par l'isolement de cette commune. Et Patrick nous a également montré une école qui nous a fait prendre conscience qu'en fait il n'y avait aucun moyen pour les enfants, déjà au niveau des structures parce qu'il n'y a pas de place pour les enfants et puis ils n'ont pas de matériel. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour ces enfants-là, alors qu'au départ on n'avait pas du tout l'intention
de créer une association. Ce n'était pas forcément notre objectif parce qu'on n'a pas forcément les moyens de nous-mêmes de venir en aide à titre personnel. Ireo rehetra ireo no miara mifanohana amin'ny fitondram-panjakana toy ny ministeran'ny fanabeazana ary nazona vokatra tsara tamin'ny fanadina-panjakana farany teo. Ny résultat-nay tamin'ny examen CPET zany aloha dia nahafa-po satria nahita 100% zany izahay tamin'ity année scolaire ity. Zay no nakasika ny CPE fa ny BEPC nahita 66% koa zay tamin'ny BEPC zany hoe rafitinina zany dia nahafa-po ny vokam-panadina. Zavatra mila fanatsarana moa zany dia ny resaka formation ho an'ny mpampianatra indrindra fa ho an'ny niveau 2 zany tsy dia misy formation loatra ho an'izy ireo fa ny niveau 1 zany dia misy ny zolony pédagogique dia mahazo foana ny mpampianatra niveau 1 fa ny niveau 2 zany ny tena tsy ampy zany dia ny resaka formation an'ireo mpampianatra ireo satria raha ohatra hoe tsorona dia presque mbola mettre fram daholo hiatsoroandray mandray ny mpianatra daholo ireo mpampianatra ireo. Eto koa zany dia isorana manokana ny association OIO izay anisan'ny loharano nahitana zany ny ben'ny tanàna teto Ambolitarakely. Fanamariana manokana nisy zao ny formation resaka français nataon'ny mpampianatra, nisy vazaha niaraka tamina olona anankiray avao amin'ny ENS niatsoroka zany formation tao anatin'ny herinandro zany ary tena hita tokoa fa nanana fahavitriana daholo ny mpampianatra tamin'izany formation ana français zay. Ao anatin'izay fanakekezana ny mponina izay dia anisan'ireo misitraka ny sekoly manara-penitra miisa roa ny commune Ambolitarakely ankehitriny. Ny EPP manara-penitra eto Ampamibetsika amin'izao fotoana zao, Fokotany Ambolitarakely, Zapy Ambolitarakely. Misy koa ny EPP anankiray manara-penitra mitovy amin'ity ihany faharoa iry amin'ny Vohitra Antanety-be Fokotany Ambolitarakely ihany, izany hoe ny commune Ambolitarakely zany nahazo tamin'ny fitondram-panjakana EPP manara-penitra tahaka ny aoriana io anankiroa. Ny historique moa zany rahantsika malala ny rahantsika teo ny aranahita teo ny efitrano ny anaran'ny mpianatra ny aty fotony zany tena hoe tena mijaly ary tena hoe mampanahelo. Dia adidy moa zany amin'ny maben'ny tanàna no mijery ny fomba hanatsarana ny fanabeazana satria tsy misy fampandrosoana ovanana raha tsy misy aloha ny fanabeazana. Dia ny tena koa moa alohan'ny lasa ben'ny tanàna dia mpampianatra. Dia izay indrindra no tonga anay zany mitady fomba rehetra nanao fangatahana dia isaorana fitondram-panjakana indrindra ministère nanome anay fanamaly nafinaritra. Ny fitokanana zany efa tsy ho ela alohan'ny fidiran'ny mpianatra raha ny daty efa aza fitokanan'izy anankiroa ireo amin'ny ankapobeny zany mety any amin'ny mpianatra any amin'ny 900 latsaka eo zany ny raisiny. Commune manana ny hoavy ny Ambolitarakely raha ny tantara hatramin'ny fampandrosoana ety an-toerana, manana rena maro na arak'olona na ny otrika rena ao aminy. Tombony ho azy ihany koa ny fananany anatapiketsa izay velaran-tany malalaka sy mamokatra ary ahitana loharano maro. Sary tsy saraketo raha hoe ny akanton'ny tanàna aty Ambolitarakely aty fa hatreto aloha ny fandarantsika ho an'ny androany makasitraka antsika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary aza donona fa amin'ny herin'ny toy izao dia mbola hifankahita hitondray isika izay hitondrana ho antsika rehetra tanàna hafa mihitsy indray izay mbola kanto dia kanto ihany koa. Veloma tompoko.